Tokotra tokoa tamin'ny taminay ny sotendra ny fihinanany kambana amin'ny momba ny soram-piakonana. Zany hoe io soram-piakonana tena zava-dehibe mihitsy ary tamintsika zao moa zany dia efa natoloka izy io tamin'ny taona 2000 ary ny tena moa tamin'izany nompandrindra arabeny tamin'ny atao hoe fanatsarana momba ny soram-piakonana. Reo moa tafaky iny tamin'ny 2002 zany ary hitondra izy amin'izao fotoana zao satria zao ny ilaina ny soram-piakonana satria ahoana fatarako fa ianao io no izy raha ohatra tsy soram-piakonana. Raha ohatra koa ny ilana soram-piakonana raha misy zavatra miseho zay zany dia ataon'dreo hoe fait d'état civil, misy zavatra miseho ohatra manambady ianao dia tonga dia misoratra amin'ny sora-pahaterahana iny, ohatra zanahany ianao misoratra amin'ny sora-pahaterahana iny, raha ohatra ianao atsangana misoratra amin'ny sora-pahaterahana iny, na iny zany ataonao raha sanatria moa zany maty dia misoratra maony sora-pahaterahana raha atao zany le izy ary tena zava-dehibe satria zao zany vonina anampy partenariat zany le izy ary tena hita fa tena hoe zava-dehibe zany satria zany hoe misy azemantsy na hoe partenariat ty sy hoe PP3P any zany fa ny partenariat koa zany amin'ny aniverany satria amin'ny famatsim-bola mantsy anko no ataontsika hoe tompontsoantsika amin'ny hoe tamin'ny hoe tamin'ny 2000 zay tamin'ny 2000 zay dia misy kaka no nanome vola any tamin'ny karakarana zany ary indrindra eto antsika dia ilaina mihitsy satria mbola be dehibe le any ambanivohitra any misy zaza zay tsy voasoratra mihitsy amin'ny soram-piakonana dia ilaina mihitsy satria na ny fanasana hoe firy marina ny tena malagasy am'izao fotoana zao raha tsy avaina amin'le soram-piakonana tsy hitany tena hoe zao ny tena isa malagasy ka dia ilaina mihitsy ary tena zava-dehibe mihitsy ka dia hoe toka milana azy amin'izao fotoana zao isika anao an'izany zavatra zany raha koa toka ty anampy atsika tsika ndray veny dia anosoportanina ny olona te anampy atsika satria tena zava-dehibe mihitsy zany ka dia isarona koa izy zareo hoe nanatotetiantsika ty zany mba azoantsika manatiteraka an'izany zany hoe amin'ny fiaraha-miasany dareo zany dia hoe iny moa zany karazana fetim-bony mbola ataontsika fetim-bony asa zany hoe mbola ataontsika hoe travail préparatoire na travaux préparatoire fotsiny zany amin'ny teny français moa zany fa efa isika io zany fivorina sady zao any amin'ny misy ny temps sy ny fijara-pahefana amin'ny termarsa dia amin'izay fotoana zay io zany dia hita zay tena fandeha fa tsy maintsy ilaina mihitsy ozy satria efa nataontsika io dia hotoizana izy zany efa natao zany ilainy dareo zany dia hoe satria za dia voatehidoany ny zavatra nataoko tamin'ireny fotoana reny azoko mena zay mikarakara iny io ny hoe momba ny tikatra hoe anatsarana ny soram-piakonana eto Madagasikara ty satria ilaina mihitsy ny anatsarana ny soram-piakonana io satria io koa no azahoana manisy zany hoe firy marina moa sika malagasy amin'izao fotoana zao izy no afaka namarina fa hoe zao ny tena isansika malagasy amin'izao fotoana zao fa raha ohatra kosa voasoratra amin'nisy ataontsika amin'ny registre ny soram-piakonana dodoly ny fateraha malagasy tonga dia moramora foana ny ahafantarana isansika malagasy zany.